Lioka toko fahavalo. Ny nitetezan'i Jesosy ny vohitra maro tany Galilia sy ny nanompon'ny vehivavy sasany azy. Ary taoriana kelin'izany dia lasa Jesosy nitety ny tanàna sy ny vohitra nitory ny filazantsaran'ny fanjakan'Andriamanitra ary ny ambin'ny folo lahy nanaraka azy mbamin'ny vehivavy sasany izay nositraniny tamin'ny fanahy ratsy sy ny aretina, dia Maria atao hoe Magdalenina izay efa nivoahan'ny demony 7, sy Joana vadin'i koza tandrina ny fananan'i Herôda, ary Sosana mbamin'ny maro hafa koa izay nanompo azy tamin'ny fananan'i. Fanoharana nataon'i Jesosy. Ary nisy vahoaka betsaka ny angona ka nanantona azy ny olona avy tamin'ny isan-tanàna dia nanao fanoharana hoe izy nivoaka ny mpamafy hamafy ny voho, ary raha namafy izy, ny sasany dia voafafy teny amoron-dalana ka vohitsakitsaka ary dia lanin'ny voro-manidina, ary ny sasany dia voafafy teny ambony vatolampy, ary raha vao naniry izy dia nalazo satria tsy nisy mandomando, ary ny sasany dia voafafy teny amin'ny tsilo, ary ny tsilo niara-naniry taminy dia voageja izy, ary ny sasany dia voafafy teny amin'ny tany tsara dia naniry ka namoa zato eny, ary rehefa nilaza izany izy dia niantso hoe izay manantsofina hoety miaino, oka izy hiaino. Ary ny mpianany nanantona azy ny amin'izany hevitra izany fanoharana izany dia hoy izy, ianareo no navela halala ny zava-miafina ny amin'ny fanjakan'Andriamanitra, fa amin'ny olon-kafa dia fanoharana no atao mba hijery izy fa tsy hahita, ary hare fa tsy hahafantatra. Hoy izao ny hevitry ny fanoharana: ny voa dia ny tenin'Andriamanitra. Ireo teny amoron-dalana dia izay mandre, nefa avy ny devoly ka manaisotra ny teny eo ambony, fandrao hino izy ka ho vonjena. Ireo teny ambony vatolampy dia izay mandre sady mandray ny teny amin'ny hafaliana, nefa tsy manampaka ireo, fa mino vetivety ihany, koa amin'izay andro isehoana ho fakam-panahy dia mihemotra izy. Ireo teny amin'ny tsilo dia izay mandre, fa noho ny mandeha izy dia voageja ny fiahiahiana sy ny arena ary ny fahafinaretan'izao fiainana izao ka tsy mahavanim-bo. Fa ireo teny amin'ny tany tsara kosa dia izay mandre ny teny amin'ny fo sady marina ny tsara, dia mitana azy ka mamoa amin'ny faharetana. Tsy misy olona mampirehitra jiro ka manarona azy na mametraka azy eo ambanin'ny farafara, fa ataony eo amin'ny fanaovan-jiro izy mba ho hitan'izay miditra ny mazava. Fa tsy misy takona izay tsy ho hita, na miafina izay tsy ho fantatra sy tsy aseho. Koa tandremo ny fiainonareo, fa izay manana dia homena, ary izay tsy manana kosa, na dia izay ataony ho ananany aza dia alaina aminy. Ny nitadiavan'ny renin'i Jesosy sy ny rahalahiny azy. Ary ny renin'i Jesosy sy ny rahalahiny nanantona azy, fa tsy nahazo ny ona taminy satria nifanety ny vahoaka. Ary nisy nilaza taminy hoe ny reninao sy ny rahalahinao mijanona ato alatrano tahitanao. Fa namaly izy ka nanao taminy hoe ny reniko sy ny rahalahiko dia ireto izay mandre ny tenin'Andriamanitra ka mankatoa azy. Ny nampitsaharan'i Jesosy ny tafio-drivotra. Ary tamin'ny andro anankiray dia niondrana ny tsambo kely Jesosy sy ny mpianany, ary hoy izy taminy, andeha isika hankeny ampitany farihy, dia lasa izy. Ary noho nandeha ny sambo kely dia azo ny torimaso Jesosy, ary nisy tafio-drivotra nidina tamin'ny farihy ka nila ho feno rano ny sambo, ary saiki nahita loza izy ireo.
ary nanatona azy izy dia namoa azy ka nanao hoe tompoko tompoko maty zahay. Dia nitsangana izy ka noteneniny mafy ny rivotra sy ny onjan-drano ary dia nitsahatra izany ka tonga tony tsara ny andro. Ary hoy izy taminy, aiza ny finoanareo? Ary natahotra izy ireo sady gaga ka niresaka hoe iza moa ity no mandidiny rivotra sy ny rano izy ka manaiky azy zany? Ny namoahany Jesosy demony maro tamin'ny lehilahy anankiray tany amin'ny tanin'ny Gerasena. Dia nitody tany amin'ny tanin'ny Gerasena izay tandrifon'ny Galilia izy. Ary raha nialana ankeny an-tanety Jesosy dia nifanena tamin'ny lehilahy anankiray avy tao an-tanàna izay fananana demony. Ary efa ela izy no tsy nitafy lamba sady tsy nitoetra tao an-trano fa teny amin'ny fasana. Fa noho nahitany Jesosy izy dia niantso mafy sady niankohaka teo anatrehany ka niteny tamin'ny feo mahery hoe moa mifaninona akory zasy ianao ry Jesosy zanak'Andriamanitra avo indrindro? Masiny ianao, aza mampijaly ahy. Fa izy nandidiny fanahy maloto hivoaka tamin-dra lehilahy, fa efa nahazo azy ela izany, ary efa nafatotra tamin'ny gadra na ny tanany na ny tongony ka nambenana izy, nefa notapahany fatorana ka dia nentiny demony niriotra nakany anefitra izy. Ary Jesosy nanontany azy ka nanao hoe iza moa no anaranao? Dia hoy izy, legiona, fa demony maro no efa niditra tato anatiny. Ary nifona taminy izy mba tsy andidiny azy akany amin'ny lavaka tsy hitanonoa. Ary nisy kisoa maro andiany iray nandrasana teny an-tendrombohitra, ary ny demony nifona taminy mba avelany hiditra ao anatiny, dia niekeny. Ary ny demony rehefa nivoaka tamin-dra lehilahy dia niditra tao anatin'ny kisoa, ary ireo kisoa andian'ireo nitratrevatreva tamin'ny antsana ho any amin'ny farihy ka dia maty tany. Ary noho nihitan'ny mpiandry izany natao izany dia nandositra izy ka nilazany tao an-tanàna sy tany an-tsaha. Dia nivoaka ny olona mba izanyizany nataony izany, ary tonga tany amin'i Jesosy izy dia nahitandra lehilahy izay efa nivoahan'ny demony, fa indro izy nipetraka teo anilan'ny tongotry Jesosy, nitafy lamba sady ary saina, dia raiky tahotra ireo. Ary izay efa nahita dia nanambara tamin'ny olona ny namonjena an'ilay demoniaka. Ary ny olona rehetra tany amin'ny tanin'ny Gerasena manodidina dia nangataka an'i Jesosy hiala aminy satria raiky tahotra indrindra izy. Ary Jesosy niondrana tsambokely ka niverina. Ary ny lehilahy izay efa nivoahan'ny demony dia nangataka mba hitoetra ao aminy, nefa nampodian'i Jesosy izy ka nataony hoe mody ihany any an-tranonao ka ambarao ny zavatra lehibe nataon'Andriamanitra taminao. Dia nandeha izy ka nitory eran'ny tanàna izay zavatra lehibe nataon'i Jesosy taminy. Ny nahasitranan'i Jesosy ilay vehivavy narary 12 taona sy ny nananganany ny zanaka vavin'i Jairo tamin'ny maty. Ary noho nitavaverina Jesosy dia nandray azy tsara ny vahoaka, fa niandry azy avokoa izy rehetra. Ary indro dia tonga ny lehilahy atao hoe Jairo, mpanapaka ny sinagoga, dia niangoaka tamin'ny tongotry Jesosy izy ka niangavy taminy hiditra ao an-tranony. Fa nanana zanaka vavy tokana tokony ho 12 taona izy, ary efa ho faty raha zazavavy. Ary raha nandeha Jesosy dia nanety lalana azy ny vahoaka. Ary nisy vehivavy anankiray narary 12 taona izay efa nandany ny fananany rehetra tamin'ny mpanao fanafody, nefa tsy nisy nahasitrana azy akory. Dia nakao hivoan'i Jesosy raha vehivavy ka nanendry ny sombotra avy avin-dambany, ary niaraka tamin'izay dia nijanona ny aretiny. Ary hoy Jesosy, iza moa no nanendry ahy?
ary rehefa samy nandà izy rehetra dia ho petera sy ny namany: tompoko, ny vahoaka betsaka mifanety ka manizina anao. Fa hoy Jesosy: nisy olona nanendry ahy, fa fantatro fa nisy herin'ny voaka avy tamiko. Ary rehefa hitandra vehivavy fa tsy takona azy izy dia nangovotra izy ka nankeo aminy sady niankohoka teo anatrehany. Dia nanambara teo anatrehan'ny vahoaka rehetra izay antony nanendreny azy sy izay nahasitranany niaraka tamin'izay. Ary hoy Jesosy taminy: anaka, ny finoanao no nahasitrana anao, mandehana soma tsara. Ary raha mbola niteny Jesosy dia tonga ny anankiray avy tany amin'ilay mpanapaka ny sinagoga ka nanao hoe: maty ny zanakao vavy, aza manahirana amin'ny mpampianatra. Fa Jesosy raha nandre dia namaly azy ka nanao hoe: aza matahotra, minoa fotsiny ihany dia ho velona izy. Ary raha tonga tao an-trano izy dia tsy nisy olona navela niara-miditra taminy afa-tsy Petera sy Jaona ary Jakoba mba miray aman-drenindra zazavavy. Ary ny olona rehetra nitomany sy nisaona azy, fa Jesosy nanao hoe: aza mitomany, fa tsy maty izy fa matory. Dia nome azy fatratra ny olona satria fantany fa efa maty raha zazavavy. Ary Jesosy dia nandray ny tanany ka niantso hoe: ry zazavavy, miarena. Dia nody indray ny ainy ka niarina niaraka tamin'izay izy. Ary nasainy nomena hanina izy, ary dia talanjona ny ray aman-dreniny. Fa Jesosy nandrara azy tsy lazalaza aman'olona ny zavatra efa natao.